international izay rehefa vita sy tomombana soma tsara sy ara-dalàna ny fividianana atao eto amin'ny tany sy ny fanjakana aryzay dia vonina ny anao am'jeryny ray manontolo mba ahafahana manatanteraka ny fividianana zay madio sy mangarara. Ny fantanin'ny ireo mpanao gazety izay tonga teny Ambohitsirotra omaly izay novalin'ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita izay fa izao kosa dia andeha iverenantsika ny fanambarana izay nataon'ny filoha taorian'ny fiona ny hita amin'ny foloandaha omaly. Jean Emir Andelson feno randre malala ary firaisatsoa andre mampiantona. Manoloana ny toedrarà dia tsy hainy tsy teny indrindra fa manoloana ny fanambarana nataon'ireo filoham-pirenena roa teo aloha tamin'ny aina aman-jery dia tsy maintsy teny ny teny. Voalohany angamba dia tokony ho atsahatra ny laika satria dia efa nandritra ny fotoana maro izy ireo no nandainga sy namafitoamity avokoa zasy ka ny voalohany valiteniko dia mikasika an'le hoe tsy nisy accord oazo zany ary tsy nisy accord efa mifanarahana zany magara ihany raha avy amina filoham-pirenena teo aloha no mampandainga ny maso ivo izay solitena ny firenena anankiray ao anatin'ny firenena anankiray satria dia ny maso ivo frantsay sy ny maso ivo avy Afrika Atsimo dia nanao fanambarana tamin'ny aino aman-jery tamin'ny alalan'ny fanaovana gazety rehetra misy eto atoerana sy tany ivelany tamin'ny 17 ny volana aprily lasa teo. Zany communiqué zany dia fananatsika fa milaza toy izao no hoe niona tamiko tamin'ny tenako ny ambassadeur na maso ivo avy Afrika Atsimo sy ny maso ivo frantsay monina sy mipetraka eto Madagasikara ary nitapatapa sy miresaka momba ny fionana zay atao any Pretoria. Voalaza tsara anatin'ity communiqué ty ary efa niseho tamin'ny aina aman-jery zany fa io antony fivirina io dia mba amanarana sy anasoniavana ny FDB rehetra zay efa nikeniny Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny filoha teo aloha dia efa mifanaiky ny rotota fa tokony anasonia an'io accord io mba ahafahany Madagasikara mivoaka amin'ny krizy. Ohatra migara ihany ny tenako rehefa misy milaza sy miteny hoe tsy nahazo an'izany accord zany ny firenena ve zany iza no mandaiky iza no mpandaiky ary iza no namoko lavitra ny vahoaka Madagasikara nandritra ny fotoana maro ataoko fa tsy andaika mihitsy ny solitena firenena rotota na ny Afrique du Sud na ny Frantsa io. Avy eo amizay dia misy ny milaza fa tsy nanaiky ary tsisy ny fionan'ny rotota eto dia nisy dia nisy ny fionan'ny rotota zany hoe ny tenako sy ny filoha teo aloha tamin'ny alakamisy lasa teo 20 ny volana lasa iny zany tamin'ny 7 ora sy 30 minitra teo anatrehan'ny filoham-pirenena afrikana tatsimo Jacob Zuma, teo anatrehan'ny mpanelanelana na médiateur Joachim Chissano ary teo anatrehan'ny filohan'ny vondrona afrikana Jean Ping ary teo anatrehan'ny ministra avy ao Afrika Atsimo. Zany fiona zany dia nandritra ny ora maromaro ary nifangatahan'ny filoha teo aloha moa dia point anakefatra na 5 dia ny hoe fampiarana any Maputo, ny satany Maputo sy ny Addis Abeba, ny fiverenany aty an-tanin-drazana ary ny fanaovana amnistie ary avy eo dia ny anaovana ny amendement de constitution
ary nanaovana ny fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ary teo ny tena ridian'ny laza hoe tsy fandresy lahatra ntsony ny ele aty satria efa vonona ny akord tokony sy ny avina fa ohatrany resaka fandrebirebena ary tsy anaiky anao pepetrareo mihitsy ny tenako ary zay tsy navitra ny soni satria dia nivoaka tanteraka tamin'ny fifanarahana zay tokony natao sy ny tokony sy ny avina ny fitakin'ny sasany sy ny hafa. Ary eto a dia milaza fa olona ray ihany no vonona amany olana tany a Pretoria. Olona ray ihany no vonona anosony ny fifanarahana. Ary gaga koa raha ohatra ka nare ny fanambarana nataon'ny filoha Didier Ratsiraka mikasika ny hoe efa mifanaiky ny iverina ho any sy hoe mandany sy ny natao gaga ihany ny tenako satria alohan'ny vorinay efatra mirala mianaka dia tsy nidina tany amin'ny toerana fanaovana ny fivoriana ny tenako fa dia nampiantso mihitsy aloha any Andriamatoa Sisano satria tamin'io fotoana io dia nisy nasahirana ny filoham-pirenena Afrika Atsimo dia efa tsy nanatrika ny fivoriana ntsony izy niandro tontolo ny Azoma alohan'ny odinay tatia tandrazana ny asabotsy. Tao anatin'izany fivoriana zany rehefa nampiantso amin'ny Andriamatoa Sisano ny tenako dia ny hoe mialatsiny aminao a Andriamatoa médiateur nampamelanelana fa ny fanarahana ary ny diako alehako aty Afrika Atsimo dia ny hoe anasony ny fifanarahana raha toa ka misy ny fifanarahana ao amin'ny tenako sy ny filoha teo aloha ka tsy fandresy lahatra rava reny intsony no ale aty fa raha mbola ivory na ifandresy lahatra na anao adivarotra amin'ny resaka atseza no ale ao ambany ao a dia miaratsiny fa tsy afaka ny anasika an'izany fivoriana zany ny tenako. Ary ny teny Andriamanitra Sisano ny hoe tsisy fivoriana ntsony no atao ao izy izy a fa anao bilan izay anao bilan ny fandehany zavatra niseho a tamin'ny fivoriana natao taty Pretoria. Atao anatin'izany bilan ataony Andriamatoa Sisano zany dia ny teny izy hoe niraisinay ny hevitry ny be sy ny maro, hitanay ny zavatra tsy itovizana ny hevitra fa ny proposition-nay dia aloha ivorondray afaka 5 andro. Tsy ny teny ny tena hoe fa dia nieny on a pris acte ozy izy ny fiteny frantsay ny fiteny vahiny zay nieny dia nandray an'izay zavatra zay no resaka atao zany hoe olona telo zany no nanizingizina sy nanaiky ny ampiarana amin'ny Maputo sy Addis Abeba fa ny tenanay dia tonga tany noho ny accord hafa na ny fifanarahana hafa ivelany Maputo sy Addis Abeba fa izy teny Marala no mbola manizingizina mijery sy te hampiatra an'io fifanarahana natao tany Maputo sy Addis Abeba io. Matoa ny firenena avy ao Afrika Atsimo, matoa ny firenena toy ny frantsay nanolotra hevitra hafa ivelany Maputo sy Addis Abeba dia fantatra fa misy blocage tsy nafahana matateraka an'izany Maputo sy Addis Abeba zany. Ny tenanay dia tsy mitovy mihitsy tamin'ny zavatra nitranga natao tamin'ny Dakar ny sony natao tany Maputo sy Addis Abeba fa nanaiky izay tamin'ny sony nataonay ary ny alanenina hatramin'ny farany satria raha ohatra ka vita reny fifanarahana reny raha tamin'ny 6 oktobra dia efa nekena taty teo anatrehan'ny olona rehetrarehetra hoe iza ny filohan'ny fahefanany tetezamita raha ny prime ministre ny blocage tamin'izany fotoana zany dia efa mivady iza ny prime ministre iza ny vice président fa dia akory mifagagana rehefa miovy zany rehefa tonga tany Addis Abeba indray dia nagaga sy mampametra fanontaniana hoe iza marina ny miova hevitra ary rehefa nekena indray ny tany Addis Abeba hoe ahoana ny rafitry fiatanana